Nanaovako ity vidéo ity dia anairana antsika malagasy tsy atoritory satria ampandrinadrisa amin'ny resaka fetifety fankalazana ny fahaleovantena zay ho azavaiko eto fa fahaleovantena anarany fotsiny ihany dia ho asiko kely teny amin'ny teny frantsay vetivety ce qui est de l'intégrité physique est le même pour l'intégrité territoriale d'un pays. Zany hoe raha zavaina malakilaky zay dia ny atao intégrité physique dia ny zo iarovana ny vatan'ny olombelona iray tsy ho azo kitikitihana, zany hoe inviolable. Ka tsy misy hafa amin'izay koa ny resaka intégrité territoriale raha miresaka firenena isika de misy zo miaro an'izay araky ny lalàna tsy ho kitikitihan'ny hafa, zay hoe inviolable ny territoire national izay. Ka simba potika tanteraka izay intégrité territoriale Madagasikara zay nanomboka tamin'ny alakamisy fa 9 aogositra 1970 nanjanahan'ny frantsay amin'ny Madagasikara, zany hoe nanao annexion. Dikan'izay annexion zay fanjanahan-tany dia mifanakambanana any Madagasikara amin'ny la Frantsa. Ka simba lay intégrité, le teny hoe intégrité zany no azavaiko manokana eto dia toetra ny zavatra iray zay tsy nisy fiovana, mitahiry ny toetra hatrany am-boalohany, zany hoe état originel. Ka Madagasikara zany tany am-boalohany talohan'ny fanjanahan-tany dia feno tsy nanalana, tany any malagasy mahadiodio. Ka potika izay maha-iray tsy mivaky any Madagasikara izay no ireo nosikelintsika 5 zay mbola nigiaza amin'ny frantsay totony ankehitriny na de efa nahazo ny fahaleovantena sika ny 9 Jiona 1700 satria reo nosikely reo dia tafiditra mazava ao anatin'ny faritra amin'ny mason'ny Madagasikara araky ny lalàna iraisam-pirenena. Ka nopotehiny zany ny intégrité ny tanitsika, nopotehiny niaraka tamin'izay koa ny intégrité ny vahoaka malagasy, ny tanitsika ny vakivakiny tsy ho ray intsony, nopotehiny niaraka tamin'izay koa tsika tsy afaka irahiny fa nozarazarainy mba hahafahany ametraka ny fahefana fanjakazakana. Ka mbola mitohy zany hatramin'izao tenako ny intégrité ny fomba mampanaontsika malagasy, ny sotoavina sy ny fahendrena malagasy dia ny fihavanana, ny firaisankina, ny fanajana ny zokiolona sy ray aman-dreny, ny fifanajany zany, ary indrindrindrindra nopotehina ny fahamarinana satria tamin'ny andro talohan'ny fanjanahan-tany, tamin'ny andro Ntaolo dia mitainombo mivadika raha tsy misy mikitika satria efa manatompo. Ka fehin'izay dia tapitra mipatitaka zany ny tanitsika, isika vahoaka koa mipatitaka satria mbola tsy nizarazara ohatr' zao isika malagasy hatramin'izay nahatany tany amin'ny Madagasikara. Nipatitaka ny maha-isika atsika ka tsy mahasoa atsika ireo rehetr'ireo
fa mampitoetra ny tombotsoan'ny frantsay mpanjanaka atsika. Ka mila verina ny toe-panahy sy fisainantsika fahagola, ny firaisan-kina ahafahantsika mamerina, mamitrana izay fahampitehana izay. Ka zava-misy mampalahelo ankehitriny dia 920 taona teoriana dia mbola bodon'ny frantsay ireo nosikerintsika ireo. Tsy feno zany ny tanitsika, ka mbola idiran'ny hafa. Fanazavany ray aman-dreny fanampera hoe raha ao an-dakoronao no misy mpanao maloto mangery, ary mbola apiko hoe raha ao an-dakoronao amin'ny taninao voafefy no ananganan'olona zavatra, dia efa simba zany ilay intégrité ny taninao, efa tsy milamina ianao ao amin'ny tanànanao satria misy vahiny miditra kely. Ka eto am-pamaranana dia tsy hafa-bela isika fa mbola idiran'ny frantsay ny tanànatsika. Zany hoe tsy mahalenteny sika na inona lazaina, na inona atao, na inona kalazaina, satria fototry ny fahaleovan-tena ny fananana faritra na hoe sisy tany mazava tsy iraisana amina iza na iza. Ny frantsay tsy nanaiky ny bodon'ny Alemana ny taniny izay faritra Alsace-Lorraine tamin'izany, ahoantsika no anaiky ho bodony. Ary ny tena loza dia ity afloa izay tsy malagasy rery fotsiny intsony fa efa manana ny zo frantsay, tsy afaka ary tsy azo antoka ary tsy azo itokisana amerina ny intégrité an'ireo nosikerintsika ireo, ny intégrité à Madagasikara izany. Tsy ekentsika olona tsy malagasy, mpamadika, tsy maro toetra, zany hoe tsy intégra fa voavidin'ny frantsay, no andeha hidinika sy hanapaka miaraka amin'ny frantsay momba ireo nositsika ireo. Nositsika madidio zay efa tsy misy resaka na inona intsony afa-tsy ny famerenana azy madiodio. Masina ny tanin-drazana, aza velantsika amidiny 20 cm ny tanitsika. Ela velon'ny Madagasikara, mandram-pianarana indray tompoko lahy sy tompoko vavy.